Tiako sika anomboka eo amin'ny Jaona toko fahafito amby folo, andiny fahadimy amby folo. Jaona fahafito amby folo, dimy amby folo. Jesosy nanao ilay vavaka lehibeany, ka nanao hoe tsy mangataka aminao ny anesorana azy eto amin'izao tontolo izao a, mivavaka ao antsika izy. Tsy mangataka aminao ny anesorana azy eto, fa ny mba hiazonanao azy sy ny arovanao azy amin'ny ratsy kosa. Tian'Andriamanitra ho eto amin'izao tontolo izao sika, nefa arovana amin'ny ratsy izay misy eto. Fa tsy an'izao tontolo izao zareo, tsy anisany. Afaka venareo miaraka amiko, zao arivo izao ve hoe za tsy an'izao tontolo izao. Tsy naman'izao tontolo izao izy, namana momba izao tontolo izao tahaka izahay tsy namany ihany koa. Manamasina azy, diovy, atokany, sarà ho anao izy, dia ataovy masina ny teninao, ny fahamarinana. Nianatrika maly hoe rehefa mandray an'i Kristy isika dia no hamasinina, fa zany fahamasinana zany mila iasana amin'ny alalantsika, ka ny olona eto tany afaka manomboka mahita hoe ohatran'izy Andriamanitra dia atao amin'ny fahamarinana zany, amin'ny fahalalana ny fahamarinany ten'Andriamanitra. Zao, tiako ny andiny fahavalo amby folo. Tahaka ny nandranao ahy ho amin'izao tontolo izao, no mba nandrahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Zao, ahoana nandrahandray an' Jesosy? Manina ndrahany izy? Hoy Jesosy hoe raha nahitanareo dia efa nahitanindray. Ary za mino fa rehefa mahitantsika ny olona, niza manodidina anao na manodidina amin'ny fotoana rehetra misy eo, raha tsy misy atsika izay miteny azy ireo, manomboka mamantatra fa misy zavatra samihafa mikasika atsika, fa misy anitra eo amin'ny fiainantsika izay manao ny zavatra rehetra ho tsara kokoa, dia na manao ahoana aza dia mitondra fahazavana ao amin'ny aiziny sika, dia mitondra fiadanana any amin'izay misy korotana, mitondra fifaliana any amin'izay misy alahelo, manangana sika dia mampahery fa tsy mandrovitra sy manimba, fa olona mpisaotra sika izay tsy mingonongona 420 isan'andro, ho lafy sika. Hainareo mazava tsara, toerana samihafa izay alehako dia misy karazan'olona tsy manontany aza akory ianao, tonga dia haiko fa mpindry zareo. Dia tokony afaka miteny ianao, tokony fantatry ny olona sika izay tsy ilaina jerena akory na misy hazo fijaliana amin'ny tenda sy marika famantarana amin'ny fiarana tsi, fa tokony fantatra zareo isika amin'ny fitondrantenantsika. Amen. Matthieu 5:17. Ianareo ny fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga mahatsatso, ny heriny, ny atsarany, inona indray no asira azy? Tsy misy heriny anaovana ninona itsony izy, fa ariana ny velany ka ho itsahan'ny olona. Zao hitanareo, zany zao tena soratra masina tonga dia mahitsy. Laza hoe nareo no fanasin'ny tany. Tiako ilay manao azy ohatr'izany mihoatra ny misaina hoe resaka sira. Haintsika rehetra fa ny zavatra raha tsy misy tsiro, ny zavatra voalohany tadavinao dia ny fitoeran-tsira. Ka izay zavatra tsy misy tsirony sy matsatso zany dia lasa ohatrany hoe plak. Ka sika zany ilay fa tena fisainana mahaliana ho azy zany sika ny fanasin'ny tany, hanitry ny eto an-tany. Fa raha ny sira no very ny asiny dia ho atao inona ary zany? Tsisy ilana azy. Ahoana raha manana lasopy iray baolina matsatso efa vonona ny hoanina ianao, maka ny fitoeran-tsira ianao dia manisy azany fa mbola tsy miova toy ny teo ihany. Rehefa mijanona ela be loatra ny sira dia very daholo ny asiny, dia tsy asony olona zany. Ianareo ny fahazavana, ny any. Tsy azo afenina ny tanàna miorina tampo-tendrombohitra. Tsy misy olona mandrehatra jiro anao azy ambany vata famarana, fa ho ataony eo amin'ny fitoeran-jiro zany, dia hanome hazavana ny trano rehetra. Aoka zavy eo anoloan'ny olona rehetra ny fahazavanareo, mba ahitany asa soa mihaja sy ambony, manandratra sy mahatedera ataonareo ka ankalazany rainareo zahay any an-danitra. Afaka mika isika. Fa zay ihany. Zao, tsy manao zavatra tsara mba ho hitan'ny olona sika, fa tsy zany manosika atsika. Ny manosika atsika dia mila hoe manome voninahitra an'Andriamanitra
de manao zay anampiana olona mamantatra hoe mahagaga manahoana moa izy manao zay ampinoana azy ireo fa misy fanantenana ho azy misy fiainana tsara kokoa mihoatra zay ananako zao misy olona maneho ahy fa misy fiainana tsara kokoa mihoatra zay ananako hitanareo misaina matetika any amin'ny indrindra rehefa miresaka mikasika zavatra tahaka zao ny amin'ny tam'izao nanambady antevy tam'izah mbola tanora zazavavy 20 taona 13 taona tam'izah sy de mivady de afaka milaza mahitsy tsara aminareo fa tam'izany taona zany tsy mba nahatsiaro ho faly zany mihitsy teo amin'ny fiainako tsy mba faly zany tsy fantatra hoe ohatrany ahoana zany tsy mba nanam-piadanana mihitsy tsy nahay hoe ahoana zany fa tena vaovao tamiko zany mba hainareo ve fa misy olona any zay tsy manan-kevitra any amin'ny hoe inona zany fiadanana zany tsy hainy akory hoe ohatrany ahoana zany tsy hainy hoe inona zany hafaliana zany ka manao zay anolona ny hafaliana amin'ny karazana fafinaretana izy de imbetsaka mihitsy mivaritra ny fanahiny azo fafinaretana fa mila tsika izy zao rehefa nanambady Davy nanana olana maro tsy nalala izy hoe firy nisany fa nivavaka tamin'Andriamanitra izy mba ny mihazo vady sady hoy izy hoe Andriamanitra mba ataovy olona mila fanampiana zany zao afaka mivavaka an'izany ianao aleo zany mba olona mba firy reny olona kehitriny zay te hanambadika samy mivavaka zavatra ohatr'izany tsia zay mila raha misetateraka mitady azy fen'ny fanasika miaraka amin'Andriamanitra vonina asa amin'ny fanompoana hitanareo lehilahy ohatrany de ty de ry de lava de zany de manana asa tsara de hoy de ve me olona zay mila fanampiana ho an'ny fiainako tsy haiko hoe maninona izy ny teny zany fa hitako hoe tarihan'ny fanamasina izy Davy de kristianina mahery sy fen'ny fanahy tena tian'Andriamanitra sy nanana fifandraisana lala taminy ary zany mihitsy za tena nandray ny Kristy tam'izah 7 taona ka de nateraka indrayana de za fa za zany tratra nitranga ny fanolanana ary ndraiko tsy namelana ho any am-piangonana ary mahalana izy no mamela ho any am-piangonana iaraka amin'ny fianakavianana namana sasany ny fanakaiky indrindra satria izy nitady hivoaka ao an-trano ny alady maraina ka mba hahafahany izy sy ny reniko mipetraka rery ao an-trano fa izy de maherisetraka de nandray an'ny Kristy tam'izah tanora za tsy mba nanana fianarana na fiofanana mihitsy noho izany Davy tonga teo amin'ny fiainako tsy hoe vady fotsiny ihany fa tena ohatra ho mihitsy azany taona taloha rehetra zany tam'izany korotana sy nanana karazana fahatezerana Davy tena feno fiadanana ohatrany hoe fa nanana zany toetra zany izy de ho tianao raha velanao fa raha tsy avelanao mbola ho tianao foana fa ianao tsy anao zay tsy akafizako ny fiainako zany de zao anareo tiako andre zay olona zaiko satria ny sasany aminareo de miatrika olona tsy pinina de amin'ny fifandraisan'ny fanambadiana aza de tsy hainao loatra ny ijoroana vavolombelona aminy zao fa tsy hanampy azy mihitsy raha manao zay kapohana alohany amin'ny baiboly ianao afaka mandefa ny kasety Joyce Meyer anao mafy ianao rehefa ohatrano izy fa mety tsy hanampy azy ihany koa zany afaka raisinareo amin'ny boky de mandoko zavatra eo de mamely zany eo amin'ny latabatra manantena fa ho avy izy amaky zany sasany amin'izany mety hanampy ianao afaka angatanao any am-piangonana izy afaka mangataka azy anao zavatra ianao raha tsy manana andray amin'izany izy de mbola manana varavarana malalaka misokatra ianao satria ny angatan'Andriamanitra ao ataonao de ny mba ho mahatoky afaka milaza hoe mahatoky ve sika mba ohatra mahatoky amin'ny fiainana tsotra mahafinaritra mahafaly amin'ny fiainana kristianina kelinao fa tsy mbanao fombafomba tsy mitory matetika foana na manana fiteniny vatana zay maneho fa maharikoriko ianao amin'ny fitondrantenanao tena tsaroko mihitsy ny tsy nazoko zany taloha ohatrany hoe maninona raha fetanao na ohatra zany fa milaza aminareo raha amin'ireo zavatra tsara zay nataony Daivoady izy tsy mba manaiky anao azy tsy ho faly zany mihitsy ohatrany tsy ianareo tsara zay lazaiko izy tsy manaiky tsy hahafaly azy zany fa tsy hitany olona zay atao anao ny devoly koa aza tsy maintsy zay atao anao rehefa manao zay ho afany izy ampahonenanao de mamela olona ianao ary mijanona fiadanana
Hitako hoe zany zao de fampianarana tena mila entina feno tsara de miasa amin'ny zavatra atao poko azy zao fa hoe rehefa mahazo irifiry avy amin'ny olona ianao ny valiny tsara indrindra afaka omenao de ny mitohy aminy hoe iza moa ianao. Aza mamela olona novanao zany fa tsy miova ianao de ny vavolombelona matokinao no anova azy ireo tanteraka. Tsy mbola nahita fatokiny zany mihitsy fa Devy tena matoky. Tsy haiko hoe fiadanana inona zany fa Devy de niadana ary ny farany hitako hoe mila manana zany koa. Fa zahay efa kristianina nefa niaraka tamin'ny devany am-piangonana foana satria za tsy nanana ny herin'Andriamanitra ny asa tamin'ny fiainako arak'izay tena ilaiko. Tsy haiko hoe ahoana no andresena ny olako fa ny ohatra Devy tamiko de tena nanan-danja indrindra. Zany hoe ny Baiboly aza ny teny mikasika ny vehivavy hoe raha olona tsy pino ny vadinao de hitanareo mety ho voavonjy ny fiainanao araka an'Andriamanitra izy zao. Hitanareo aza mitory amin'ny foana de avy eo medaladala. Iainy fotsiny fiainana araka an'Andriamanitra. Io fa hitako falinareo zany. Zao. Tendro no jerentsika aingana aloha zao fa iresaka mihoatra zany sika rehefa avy eo fa mila hitanareo reto roa reto iresaka mikasika ny feon'ny fieritretana sika satria ahoana no ivoahantsika any amin'ny olona sy ho tonga ohatra tsara aminy raha tsy misy ny fanamasina miasa amin'ny fiainantsika foana tarika atsika halala ny fotoana anomboantsika manao zavatra izay tsy akasitrahan'Andriamanitra. Tsy misy fomba hafa teny zany zao fantatsika ny teny fa arakaraky ny alalako ny teny de mbola tezitra ihany de raha mivoaka any amin'ny olona ka misy olona tsy manaja ny zavatra voalohany misandratra ato amiko de nefa haiko amin'ny feon'ny fieritreretako. Tsy mety zany. Mandeha fery ianao mila mihina mila mianatra mankatoa ny fieritretantsika isika. Zany hoe mila mankatoa ny fanamasina fitarihan'ny fanamasina fa ny eritreritrsika de azavain'ny fanahy masina mba ahalalantsika rehefa manao zavatra mety sika sy rehefa manao zavatra tsy mety fa mila mianatra sika zao tiako lasa fanalahido an'ny afatra androany amin'ny fotoana rehetra manana fiadanana. Raha tsy manam-piadanana ianao ny amin'izay ataonao na ny fomba hitondranao tena aza atao fotsiny zany. Eny ary tsara raha veriko indray raha tsy manam-piadanana ianao ny amin'izay ataonao na ny amin'ny fitondrantenanao de zao zany ho anareo ty aza miraharaha zay ataon'olon-kafa zany. Raha tsy manam-piadanana amin'izay ataonao ianao tsy mila mitsara azy ireo akory ianao. Ny any ilaina ataontsika de mitady antoka foana fa isika de manana fiadanana. De ndresaka sika maliny ny amin'ny fahamasinana de naneo anareo fa ny fiadanana de tena lalana mankany amin'ny fahamasinana. Raha mbola manam-piadanana foana sika de eny an-dalana mankany amin'ny fahamasinana sika izay napetraka Andriamanitra ao anatintsika mba hiasa amin'izany. Ka mbola hijery soratra masina ihany tsika. Ny asa 7:1 ny apôstôly Paoly. Ary Paoly de nibanjina ny Sinedriona ka nanao hoe rahalahy za nanompo an'Andriamanitra nanao ny adidiko tamin'ny fieritreretana tsara mandrak'androany. Tena tiako zany sady tena mahery zany ny olona mitsara sy mitsikeranao mba ahafanao miteny na misaina milamina ny saiko eo anatrehan'Andriamanitra. Manana saina madio afaka mitsara anareo afaka mitsikera afaka mitory fa raha manana saina madio anatrehan'Andriamanitra de manan-javatra zay tsy afaka esory ny olona amiko mihitsy. Mariny asa 4:20 tena tiako ty teny zay ho jerentsika ty. Ary amin'izany de mikely aina koa mba hanana fieritreretana fa tsy mitranga automatika zany fa mila mameno tenanao ianao de manao fanazarana amin'izany sehatra zany mampietry ny tena mamono ny fitiavan'ny nofo ny anohanany nofo sy ny filan'ny tany tsy de mahafaloatra zany fa misy lanjany amin'ny farany. Miezaka mitahotra rehetra mba hanana fieritreretana tsy miova tsisy tsiny tsy manamelokana amin'Andriamanitra na amin'ny olona. Wow. Tiako zany teny zany. Ka zay lazain'ny Paoly zany de hoe raha matsiaro mampalahelo an'Andriamanitra de
alamiko ny zavatra satria mila manana fieritreretana tsara. Raha mahatsiaro nanao zavatra matezitra olona, raha mandratra fihetsepon'olona ka hoe tsy nanaja azy ireo, raha niteny tamin'izy ireo tamin'ny fomba tsy tokony itenenako azy raha toa ka tsy teo azy nefa tokony mba ho teo, ary raha nandiso fanantenana raha tsy nitananteniko, raha namela azy ireo irery, raha tsy nahalala fomba fa tsy avelako any zahany de ho fotsiny aho hoe tena sahirana tsia hoy izy hoe nandamina tsara de hainao ny fanaovan'izany tsara, manetry ny tenanao ianao de milaza hoe tena tsy tokony nanao ohatran'iny fa mifona, tena mifona azafady, tena tsy tokony nanao ohatran'izany mifona azafady, mamela tena tsy tokony nanao ohatran'izany fa mifona, mamela azafady, tsisy fialatsiny, tsy manao fialatsiny mihitsy fa tsotra fotsiny zao, mifona tsy tokony mitondra tena ohatr'izany mamela azafady. Fa magaga ny asan'izany teny vitsy izany izay mampiadana anao indray ao amin'ny eritreritra ao, ka na de mitady adaladala azy le olona ka tsy amela anao na manomboka karazana resaka ifamaliana aminao de madio ny eritreritra ao satria efa nanao ny anjara nasain'Andriamanitra nataonao ianao. Za tsy tompona andraikitra amin'ny ampiadana azy amiko fa tompona andraikitra amin'ny anam-piadanana amin'ny zareo. Zaho ny asan'ny eritreritra de manitsy sy mibedy atsika de mba ahatonga atsika ho sahirana rehefa manao zavatra tsy akasitrahan'Andriamanitra. Tiako ilay hoe sahirana, zay le voalazany teny hoe manahirana antsika zany. Raha amin'ny teny hafa, hitanareo, ianao tsy andrefo hitabatabanao zany hoe tsia, fa tsy azo aina kely fotsiny ianao. Zay no mahatonga antsika mianatra fomba mahamora-taitra amin'ny fanamasina. Zany zao de mampalahelo ahy rehefa misaina mikasika ireo taona rehetra izay tsy nanajako olona ka tsy nahalalako akoatra zavatra nataoko. Tsy mahavidy izany aho zao. Arakaraka ny mahakaiky anao an'Andriamanitra no ahalalanao ny teniny, lasa fahazavana amin'ny fiainanao zany de miseho amin'ny aizina rehetra. Ary mbola mivavaka aza tamin'ny maraina Andriamanitra, raha mbola misy aizina atao amiko de aseho hazavanao. Mingavy Andriamanitra aza vela manao zavatra dala fotsiny ka tsy halala fa zany manao an'izany. Mila mivavaka ho an'ny tenantsika sika, tsy voatery hivavaka fotsiny azo ilayntsika matetika foana, fa mila mivavaka sika mba hisaran'Andriamanitra ao anatintsika, mba hanivan'Andriamanitra atsika, mba hikasihan'ny tanany amin'ny zavatra eo amin'ny fiainantsika. Manombo fotsiny mivavaka Andriamanitra o te mba olona arak'izay ilainao za. Mety efa nanomboka andianao niaraka tamin'Andriamanitra ianao de nahazo karazana olana maro tamin'ny fiainanao de efa nanontany azy ianao andaminareo olana rehetra ka mba hamahazany rehetra zany. Fa tsy avelako efara amin'izany nareo. Raha zany mpampianatra anareo tsy afaka mamela anareo efara amin'izany mila miteny aminareo fa fotoana fiodinana eto zao, fotoana hanomboana ilazana hoe eny ary Andriamanitra, za de tsy hanany amin'izay ataon'olona rehetra, za de tsy hanahakorony amin'ny ahazona ny zavatra rehetra ilaiko, fa tiako ilamina ny zavatra eo amiko sy ianao. Te hitombo te ho zavatra rehetra izay tianao izao teny tamin'Andriamanitra mihitsy aza hoe fatory amin'ny alitara raha ilaina fa aza velana lavitra anao mandra-pahavitany zavatra rehetra amiko izay tianao atao. Tena tiako raha homory zany, fa raha tsy zany aza vela hitsoaka azafady. Tena mora mitsoaka, mora mihitsy ny mitsoaka rehefa tsy mahafinaritra zavatra sasany, ary ataontsika amin'ny fomba samihafa zany. Ao amin'ny dictionnaire grika zao no milaza hoe ny eritreritra de fahalalana na mahalala. Vavolombelon'ny toetran'olona ray amin'ny alalan'ny eritreriny de fahafahana izay azontsika sitrapon'Andriamanitra, ary koa natao zany hitantanana ny fiainantsika de fizotran'izany ny fanavahana hoe inona no ekena fa tsara ara-tsaina na ratsy ka manery antsika hanao ny tsara sy manala amin'ny ratsy. Raha miteny hafa, raha ohatra manao zavatra izay tsy mety, ny eritreritro tsy anaiky an'izany, mandra-panapahako hevitra najanona ny fanaovan'izany sy hanomboako ny tokony atao. Ka zao zany no hevitra fototra betsaka ny olona, ary na de ny kristiana maro aza mandeha miaraka amin'ilay alahelo kely mahonena ao anatiny ao matetika foana. Tsy haiko hoe manina very ny hafaliko, tsy haiko hoe manina tsy manam-pifaliana, tsy haiko misy inona ary vavaka ho avy ianao raha vavy afaka mametra tanana amiko ve? Very ny hafaliko, tsy haiko hoe inona aloha zany tena fafa mihitsy manina raha mba mijana vetivety manontany an'Andriamanitra nanao izay natezitranao ave? Zany hoe zany no toerana voalohany ho alehako.
tsia fa tsy hoe zao tena misy fanaratsy mety kodiny eto ka manadala mihitsy. Amen. Ny olona mandeha miaraka amin'izay feno feritreretana ambany kely zay tsotra fotsiny satria mahitsy tsara be loatra ireo kristianina ary tsy milaza hoe nareo zany fa be loatra ireo kristianina manao zavatra zay tsy ekeny ny feon'ny feritreretany. Ilaza zavatra aminareo raha izy ty raha tsy nazo ninina mihitsy ianao nieritreritr ao ny fanomezana lehibe indrindra ny men'Andriamanitra anao dia afaka ny tena namanao kaiky indrindra zany. Mety zavatra tokana zay iaro anao tsy anana olana zao fa raha iresaka mikasika zany sy ny hoe ifandrindra dia mila miresaka mikasika ny eritreritra salama. Inona no tranga raha manana eritreritra miasa be ianao zany dia mahatsiaro meloka amin'ny zavatra izay tsy misy mahadiso akory, na inona no tranga raha manana eritreritra maina na anao mafisiny ianao zany dia ho lasa afaka anao zavatra zay anadalanao fa tsy zany ka tsy tonga amin'io zavatra io salama tsara sika zany. Dia izay no mahatonga ny hoe amin'ny fomba sasany dia lasa resaka fanamby kely zany ianarana satria tena haiko mihitsy fa ny sasany aminareo dia manana eritreritra miasa be dia saiky manamelo tena amin'ny zavatra rehetra foana nareo dia za efa ohatr'izany nitombo tamin'ny tahotra saiky tezitra matetika amin'ny raiko ary tsy misy olona tena nalala zany dia nisy ireo fitsipika maro be betsaka amin'ny fitsipika tsy voateny izay mila narahanay mba hampifaliana azy dia tsy hainao mazava mihitsy hoe andro inona no iova ny fitsipika ka dia tena atmosfera enjana zany. Ary tsy zany ihany satria izy koa efa nanolana dia nanana endrika natiora mahamenatra ny tena koa na tsy aromeloka dia natahotra foana koa fa hoe mety anana olana ka rehefa tena tonga tamin'ny fifandraisana feno tamin'Andriamanitra azy tena nanomboako ny ankasitrahany marina hoy aho tamin'ny herinandro lasa hoe tsy nihevitra nilaza zao akory fa ny konferansa farany taoko dia hoe tsy nihevitra akory fa tena mahonena tamin'ny fahotako mialohan'ny nanomboako ny ezanany matotra tsara nanaraka an'Andriamanitra tahaka taoriana nanomboako ny ezaka nanaraka azy satria mialohan'izany nakany am-piangonana fotsiny dia nihevitra hoe ny olona rehetra ny olana. Mila manaja tsara nareo dia mila ataonareo ty mila ataonareo zao fa tsy mba diso mihitsy tsy misy ifandraisan'ny tampo mihitsy zany. Re olona rehefa manomboka mamiratra ny hazavan'Andriamanitra atao amin'ny fanahiko maizina rehefa tena nanomboka ny anatra zao marina fa tsy hoe mihaino andiny indray dia mamaky tokorovakina lady ray eo amin'ny toroteny 5:10 na 10 minitra eo lasaiko nareo fa tsy afaka miaina mitsakitsaky nareo fa tsy mahamety azy zany tsy ho velona mitsakitsaky ianao fa mila manana sakafo feno misy hena tsy afaka miaina amin'ny voankazo ihany koa sika. Ary raha amin'ireo zavatra izay mampatahotra ankehitriny dia ny Baiboly milaza azy hoe amin'ny andro farany ny olona dia anisy zavatra ho an'ny tena ny mpampianatra dia mampianatra dia mampianatra hitadavan'ny olona izay teny azy izay zavatra tiany horenesina. Rehefa mitombony zany ankehitriny raha ohatra tsy tia andrefam-pianarana mahitsy tahaka izao ianao afaka ovainao fotsiny tele tsy mila tonga amin'ny konferansako ianao dia afaka mihodina any dia mitady olona izay teny anao izay tianao hoeno isan'andro fa tsy ampitombo anao zany. Mila azy rehetra sika mila ny fampahirezana mila ilay fanahy masina koa sika izay anitsy antsika matetika mba hanampy antsika hitombo